Samy nakalaza ny andro nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty avokoa ireo toeram-pivavahana nandalovanay, saingy tranga hafakely kosa no niseho tao amin'ny FJKM tany Menatsinanana Fifaliana. No ny disadisa dia nizara roa tokoa ny mpiangona tao amin'ity fiangonana ity omaly, na dia andro lehibe ho an'ny ankamaroan'ny kristianina aza ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Mitondra fanazavana momba izay indrindra ny tompotra ndraikitra eo anivon'ity fiangonana ity. Samy nakalaza ny andro nitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty avokoa ireo toeram-pivavahana nandalovanay, saingy tranga hafakely no nisy tao amin'ny FJKM tany Menatsinanana Fifaliana. Noho ny disadisa dia nizara roa tokoa ny mpiangona tao amin'ity fiangonana ity omaly, na dia andro lehibe ho an'ny ankamaroan'ny kristianina aza ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Mitondra fanazavana ny tompona andraikitra iray. Amin'ny ambaratonga kely fotsiny angamba no azoko hanambarana azy dia teo amin'ny lafin'ny fitantanana ny fiangonana izay tsy lavorary. Tao ihany koa no misy mametraka fitoriana izay mitoron'ny mpitandrina izay tsaroana fa misy zavatra tsy araka ny tokony ho izy zany mitanterahan'ny mpitandrina izay tsy nanaraka ny fotodalàna. Ary teo ny mipoitra ny disadisa maro samihafa miteraka olana teto amin'ny fiangonana tany Menatsinanana Fifaliana. Arak'izany zany dia mivoaka ny didy avy any amin'ny synodam-paritany fa maverina ny foibe ny mpitandrina teto amin'ity fiangonana tany Menatsinanana ity, ary rehefa averina ny foibe izy dia banga ny toeram-pitandrina tato anatin'ny herinandro masina mihitsy. Dia nisy mpisolo toerana teto izay nalefan'ny synodam-paritany izay hitantana anatanteraka ny fanompam-pivavahana mandritry ny herinandro masina, ary dia misaotra an'Andriamanitra fa dia totosan-tsakasy andamana zany fa na dia hatramin'ny andro androany Paska ary. Tsy mitombina kosa ny fiampanganana ataon'ny mpitandrina ao an-toerana raha ny tafiona taminay ny tompona andraikitra avy eo amin'ny ankilany. Zavatra tsy marina izy eo ary porofo tsy marina sady hosoka avokoa nampiasain'ireo mpitory ireo ny mpitandrina Azaratsimba. Dia vokatr'izay fitoriana izay dia nesorina tsy ho mpitandrina eto amin'ny fiangonana intsony ny mpitandrina anay, ary nalahelo moa izahay dia nandeha nitady ny marina efa eto am-pianakavianay avokoa ny porofo marina ankehitriny, ary efa niona tamin'ireo ambaratonga ny rafitra eo anivon'ny FJKM izahay mba ho fanajana ny rafitra. Dia efa tonga eny am-pelatanany ny sodaparitany arivo avaradrano izany, efa tonga ihany koa eo anivon'ny fifampia, ary efa nivory aza ny foibe FJKM mahakasika izao raharaha izao. Dia efa fantatr'izy ireo ny tena porofo marina satria ny teny anivon'ny fokotany izay nanaovana taratasy sandoka no efa niaiky ny fahadisoany, efa nalaza ny tena marina. Efa nampiakarina tao anivon'ny FJKM foibe ity disadisa nazy ny FJKM tany Menatsinanana Fifaliana ity, araka ny fanazavany reto tompona andraikitra tavaresaka taminay reto, ary efa nandalo ambaratonga-pahefana maro samihafa eo am-pandiniana izany kosa ny foibe.